ao anatin'izay ihany koa no nanaovana ny évaluation an'ilay application an'izay outil de gestion nanaovana changement zay dia eto ihany koa zany no anapahany comité confédéral ny fotoana mety anatanterahana ny congrès national ho an'ny sécurement amin'ity izay vinavinana ao amin'ny faraparan'ny taona 2016 dia eto zany no andinihana hoe ahoana no aintomanana sy ny sisa isorana manokana ihany koa moa zany amin'izao février zao ny fametrahan'ny comité bureau confédéral na fahandrareo nanao ny tafitra tsotsotra mahakasika ny fitantanana atao anatin'izay efatra taona lasa zay teto anatrehan'ny comité confédéral ka dia izay zany no antony lehibe izao février izao. Raha tsikaritra dia hita raha tonga solotena avokoa ny faritra rehetra misy an'ny sécurement eto Madagasikara mety ho firy eo ny isan'ny mpanatrika tamin'ity février koka indray mandeha ity. Ty février ity zany eo amin'ny 34 zany no tonga eto amin'izao. Zany hoe misy UR 12 zany manerana Madagasikara dia misy ny solotena ny fédération anaky 7 mahatonga solotena roa avy dia eo ihany koa ny bureau confédéral izay miparitaka era Madagasikara samy tonga eto daholo izao fotoana izao. Maharitra firy taona eo moa ny fiasan'ny bureau confédéral na koka atao amin'ny sécurement zany? Ny comité confédéral efatra taona mitovy amin'ny feptaona iasan'ny bureau confédéral ihany.